Ya, ny eto moa zany afary malagasy dia nitokany ny trano vitan'ireo avy aty Antsirabe. Nikambana taty zany nanao zato isan-jato sisy vola avy aty Ambirafohibe na de ariary arany no nananganana ny trano. Ny tanjona moa zany de fanapariahana an'izay fiarovana ny zon'olombelo zay ary ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona. Araka ny famerinay matetika moa zany mahakasika an'ity hoe fiarahamonim-pirenena ity société civile zay mbola hita fa tena sarotra ny anarana azy eto Madagasikara ary mbola mila fanomezan-tanana satria matetika zany ny fanjakana mifanesy tsy manohana an'ireny société civile ireny fa de mianga amin'ny heriny tena manokana ny société civile. Teo zany ny zavatra anankiray zay isaorako ny vahoaka mahatsapa an'izay hiezaka izay dia ireo birao an'ny afary malagasy manerana ny nosy rehetra de amin'ny alalan'ny firaisan-kina trano no atao. Pejy manaraka an'izay moa zany lalana diavina dia amin'ny zoma amin'ny 20 ora ho avy zao eo Akorondrano amin'ny tany malalaky ny Aroy Frezy de ame trano ho an'ilay renim-pianakaviana zay ny may trano zany no ilay vonan'ny tranga tamin'ny trano tetsy Tsaramasay ny mpikambany afary malagasy ro malagasy tsara sitrapoa mariana sy tena asongadina tsara fa briky folo isan'olona tena briky nature mihitsy sy vola 10 ariary no noentina nanaovana an'izay mitety bidy eo amin'ny 17 millions de francs eo ny trano ary fity tsy mba hetra zay ny ilazanay azy tao anatin'ny firaisan-kina nananganana an'iny trano iny.